Misy zavatra iray tena tian'Andriamanitra ho tandremantsika eo amin'io fiainantsika io. Ho tandremantsika mihoatra noho ny zavatra rehetra dia ny fontsika izany. Satria avy ao am-po no mipoitra ny eritreritra ratsy rehetra na ny eritreritra tsara. Ny teny alohan'ny vavantsika ary ny fomba fiainantsika ihany koa raha lasaina-bavy malala. Matetika isika mahalala ny marina, mahalala izay tokony atao, nefa mbola miverimberina amin'ny fahadosoana ihany. Nahoana ary? Satria tsy ampy ny fahalalana fotsiny. Mila mamela an'i Jesosy Kristy hanova ny fontsika isika sy ny toetrantsika. Rehefa tena miova fo mantsy isika dia hita amin'ny fiainana izany. Tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fomba firesahana, ny amin'ny fomba fihetsika ary ny fifandraisana amin'ireo mpiara-belona amintsika tsiraray avy. Antsoiny Kristy isika mba hianatra eo aminy, ho malemy fanahy sy hanetri-tena. Rehefa manaiky azy mantsy isika dia manampy antsika handresy ireo kilema sy fahazaran-dratsy tsy mety ananantsika izany. Izay no tena fanovana marina, fanovana manomboka ao am-po ary hita eo amin'ny fiainana. Koa amin'ity anio ity dia izao, tsy ampy ny mahalala ny famarinana fotsiny, fa mila miaina isan'andro izany famarinana fantatra izany isika. Satria eo no olana izay miseho manoloana antsika, ampy dia hoe ampy antsika ny fahalalana n'ilay famarinana, nefa tsy iainana ilay izy, fa tena mila iainana izany famarinana fantatra izany. Ny fo no fototry ny fanovana rehetra raha lasana-bavy malala. Ka io no tokony ho karakarana voalohany indrindra, atao laharam-pahamehana ny fikarakarana ny fontsika. Tsy tokony anaiky hiara-monina amin'ny kileman-toetra ihany koa isika. Rehefa fantatra hoe toetra ratsy dia tsy tokony hiara-monina amin'izany isika satria hanimba ny fiainana ara-panahintsika izany. Ary tokony aneo an'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy ny asa rehetra ataontsika isika. Koa anio, manasa anao aho, hijery ny ao am-ponao, hifantoka ny amin'ny ao am-ponao. Misy zavatra ve mila hovain'Andriamanitra? Aza mijanona amin'ny finoana-bava fotsiny raha lasaina-bavy malala. Fa omeo toerana Jesosy Kristy hanova ny fiainanao manontolo. Ary raha nisy teny nanohina anao tato dia zarao amin'ny olona iray mety mila izany. Izay hafatra izany. Satria izao, ny lesona izay voaraintsika dia tokony ho zaraintsika amin'ny namantsika, fa tsy ho kobontsika rery satria ao anatiny fiainana tenin'Andriamanitra izany. Amin'ity anio ity dia tiako ny hitondram-bavaka manokana anao sy ny ankonanao. Ary ny antson'ny Tompo aminao dia ho tanteraka eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao anie. Ny tenin'Andriamanitra ka hiaina ny famarinana isika, fa tsy ho janona ho fahalalana fotsiny ihany. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsaranao. Ireny teninao ireny anie dia anamboatra anay tsiraray avy. Koa mamindra Tompo fo aminay, mamela Tompo ny elokay, ary aoka ny fonay atolotray ho anao, ka ho kolokolonao izany, ka ataonay laharam-pahamehana ihany koa ny fikolokoloana izany fona izany, satria avy ao am-po ny isehoan'ny zavatra rehetra ihany koa. Da io ny tontolo andro izay diavinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.